Anio alahady fahatelon'ny volana May taona 2024 impanjinantsika indray loha hevitra vaovao manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Idera sy hanome voninahitra amin'ny tompo amin'ny salamo faha-20 ny 9 hatramin'ny 5 isika. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho ampitomboana ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ideran'ny tompo isika manao hoe: ry fanjakana ambonin'ny tany, mirao an'Andriamanitra, mankalazany tompo, ilay mitaingina ny lanitra izay atry ny fahagola. Indro mamoaka ny feo izy, dia feo mahery. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahitra, ary ny hery ny any amin'ny lanitra. Matahotra ianao Andriamanitra, ao fitoeranao masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra. Amen. Fanahy masino midina eto amina, feno ny asoavana, ny fonano foronina. Tonga varibananatro nomen'Andriamanitra, uluara nuveruna, ibu-ibu kiawampu, sukafini fanaina, idirapiti avana, nitenana maleniku, ampaerezuna taimbai tiavana, nirai si Jeso zanani, si tuki yana, izay fanahy masina. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra fanahy ianao, lay mitsinjo ny dianay eny lavitra eny, lay mitantana anay amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinanao. Ianao Andriamanitra no ahatraranay indray izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, nitarika anay tany amin'ny toerana nisy anay tsiraray avy, fa efa lavitra anao zahay. No indro ampanakakaizinao indray amin'ny alalan'izao fanompo-pivavahana izao, tamin'ny alalan'ny fanahinao masina. Koa atolotray tompo ny dera, ny laza, ny voninahitra izay anao efa hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Andery havako hoenontsika amin'ny fanajana ary hoeritreretintsika fatratra izao sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny tompo amintsika izao. Hoy ny tompo: fara tonga ny mpananatra izay iraiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara, ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boa vidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fony rehetra.
rehetra. Amen. Ry avako malala ao amin'ny tompo, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, andeha isika hanetry tena eo anatrehan'ny tompo, ka iombona amin'izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Andriamanitro rainay, lay fanahy masina mpitaridalana, lay fanahy masina izay nitsinjo anay mandrakarivo, efa nanadino ny mahatepolo ny fanahy masina anay izahay, efa nandany fanambaranao amin'ny teninao izahay, koa dia mifony mangataka famelan-keloka eo anatrehanao, mba manondrary fo aminay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Ankehitriny ary diovy izahay ho afa-pahotana, ary sasao madio izahay mba ho fotsy mangatsakatsaka eo anatrehanao lay fanahy masina mpanadio, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ori fanahy masina izay mitarikana, hanetry tena sy anaky fampanota izay, mitaona sy mananatra andray andray miavotra, ka manana masina hanambaray sony fisaorana. Ho antsika izay nibebaka marina tokoa, raiso amin'ny finoana ary zao ny teny fanomezan-toky izay omeny ny tompo antsika arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Fa hoy ny tompo, fa toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalenentsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, izay nampahamendrika antsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady hanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Ko ambara ry avako malala arak'izany fa voavelany pelokareo noho ny anaran'ny masina mideran'ny tompo, fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Miomby ny fanahiko fa voavonjiza, miratra ny mpamonjiko no misy aimbava, mirany Jesosy no tena avotro, ka sambatra usitretrika wampo. Iombonantsika zao ry avako ny fanambaram-ponona izay iombonan'ny olona voavela eloka rehetra, sady fiombonana ampino manerana izao tontolo izao dia ny fanekam-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijara nanapaka io Pônty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any miaviny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
isika zao ry avaka koa alohan'izay angatantsika ny fitarihan'ny fanahy masina mivavaka sy ny famakina ny tenin'Andriamanitra dia asaina amin'ny fitiavana zao ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira firana fanampiny fahaefatra. Rifanaio midina manatreana ianiana manulurana ni vavaka mangina vetu pusayatu lutra Vula sini arena samiti ananana fainduhi ruvavaka mangina fanulurante nawana Rifanaio munena Samba mandauana yana Kulu-kuluzan Itumbu faendrena Kasiafu yaraka nina Uta sirendra samite handavana suyanisu fayebiana famnai vununaita nifiana Ivavaka isika ry avaka. Tonga ny fotoana andrenesana indray ny teninao Andriamanitra. Koa ilay fanahy masina mpanazava, ilay fanahy masina mpitari-dalana, ilay fanahy masina omba ny teny, hamakivaky aty anatinay, hanitsy ny lalandisonay, hanasitrana ny fomba ratranay, ary ihany koa antenainay ampahery sy iantoka ny hoavinay manontolo mihitsy. Avy fanahy masina, ombao ny teninao ary ombao ny mpanomponao izay hamaky sy hitory, ary ombao ny mpanomponao ny fiangonanao izay handre indray ny tenin'ny filazantsaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tenin'ny fiainana nanaovanay sy andratanay izany mivavaka izany. Amen. Ny bokin'ny mpitsara toko fahaenina, ny andininy 7:30 hatramin'ny 7:40. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Midiana rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory, dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirely. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehova Gideona, dia nitsokanjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abizerita, ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy, dia nivory nanaraka azy ireo, ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebulona ary Naftali izy, dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao,
indro apetrako eo amin'ny fanoloana ity volonondry iray manontolo ity, ka raha ny volonondry ihany no lelan'ny andro fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Ary dia nisy zany fa ny fomaraina koa izy ka nofiaziny ny volonondry, ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary kokoa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volonondry. Aoka ny volonondry ihany no ho maina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny, ka ny volonondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:20, ny 9:20 sy ny 7:20 ihany, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa raha tonga ny mpananatra izay hirahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy, ary anareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Fararantsika ariavako malala ny famakiana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosiana 1, ny 7 hatramin'ny 4:40, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay, dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika amin'ny Tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninany ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiamanitra taini miaino ni tsy manao vavapona zoniriny. Andiamanitra umasoanduni kanifana imazino itaridalana yanarani Jesu nuvuninaini niamarilani Kristi nufianguani Jesusi riminuniteni katsaufi yavanana ritiminuretra.
ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Ny bokon'ny mpitsara toko fahaenina ny 7:30 hatramin'ny 40. Zany ray no tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika amin'ity andro anio ity. Ry havako malala, ao amin'ny bokon'ny mpitsara no ahitantsika ny vanim-potoana tetezamita eo anelanelan'ny vanim-potoana na mpaminany sy vanim-potoana ny mpanjaka. Tamin'ny vanim-potoana izay tsy mbola nisy ny mpanjaka dia ireto mpitsara ireto no nataon'Andriamanitra hitantana sy hiaraka ampandresy mandrakarivo ny vahoaka Israely. Eto amin'ity mpitsara toko fahaenina ity manokana ohatra dia manantanina ny loza satria dia mitambatra hiaraka hamelon'ny Israely arak'izay hitantsika eo amin'ny 7:30 ny Midianita sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana. Araka izay hitantsika ohatra ao amin'ny 10 dia tonga mandripaka sy mamono ary tahaka ny fiavina andiam-balala mihitsy no fiavin'ireto fahavalo ireto. Kanefa eo anatrehan'izany indrindra no mampiasa ny fomba ny Andriamanitra ka mandrotsaka ny fanahy masina ho amin'ny olona, mitarika ny olona ary ihany koa mamety olo-tsaina ny amin'izay hitondrana sy hitantanana ny vahoaka rahateo. Hitantsika eto ary havako, ny fanahy masina dia mampiavana ary ny fanahy masina dia faharoa hitantsika mampitodika amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mampiavana raha ny 7:30 hatramin'ny 5:30 dia ony voalaza manao hoe ary notsindrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona ka nitsoka anjomara izy ka nivorona naraka azy ny Abizerita ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivorona naraka azy ireo ary naniraka olona tany amin'ny Asera, Zebulona ary Naftali izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ry havako malala, eo anoloan'ny fahavalo goavana tahaka ireto Midianita sy ny Amalekita izay tsy mamela mahazo ireto dia ambara ny tenin'Andriamanitra mazava fa ny fifamelana sy ny fampihevanana aloha no lara-pahamehana izay vao mandeha miatrika ny fahavalo. Ny fampihavanana sy ny fifamelana aloha no lara-pahamehana izay vao mandeha miatrika ny fahavalo. Aoka manko tsy ho adinotsika fa raha mamaky isika ry havako eo amin'ny toko fahaenina 20 sy ny manaraka tamin'izay fomba ny antson'Andriamanitra ny Gideona dia nisy iraka manokana nandrahan'Andriamanitra ny Gideona dia niandrava ny tsangambato ny altarany Bala izay tao anatin'ny fianakaviany ray ary dia nitanterahan'i Gideona zany ka tonga nangidy hoditra teo anivon'ny fianakaviany izy. Rehefa nangidy hoditra izy eo amin'ny 130 azy dia hitantsika fa nitady an'i Gideona ho vonona mihitsy ny havana ho ny voalaza dia ho ny lehilahy tao atonana tamin'ny Joasy avoainy zanakao mba ho vonona satria efa nandrava ny altarany Bala izy sady efa nikapa ny Asera teo anilany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, fiarahamonina sy fianakaviana miala misampy no hitantsika eto
satria zany no sitrapon'Andriamanitra. Kanefa dia nisy fihavanana rava ihany koa tao noho ny fahasahina sy nirak'Andriamanitra tamin'ny Gideona. Alohan'izay hanarenan'Andriamanitra ity fireneny ity, alohan'izay heverina fa hitantanan'Andriamanitra ity vahoaka ity ho amin'ny fandresena, dia tsara aloha raha mihavana izy samy izy. Ary zany havana no hitantsika eto, rehefa notsindrin'ny fanahy Gideona dia nanatona ireo olona izay nikasa hamono na ratsy fihavanana taminy ireo izy aloha. Ny zavatra nataony dia nitady fihavanana tamin'ireo izy, ary hitantsika fa naomby zany ka nanaraka azy ny Abizerito izay avy amin'ny fianakaviany iray, nanaraka azy ny fokony Manase, nanaraka azy ny Zebulona, ny Asera, ny Naftali, mba hiaraka hiatrika ny fahavalo. Riavako malala ao amin'ny tompo. Ary ny tetenin'Andriamanitra ity fa ny fiarahamonina sy ny firindran'ny fihavanana ao anatiny aloha no lahara-pahamehana izay vao niany ivelany. Aseho ty tenin'Andriamanitra ity fa ny fanahy masina mihitsy no nirotsaka hampiavana, no rotsaka antsehatra hampiavana hahatsara fihavanana ny Gideona eo amin'ireo mpianakavindrainy sy ny zanak'Israely izay toa azy. Efa fomba amin'ny fanahy masina hatramin'izay mantsy io mampiavana io. Asa raha tsarotsika fa raha vao nilatsaka amin'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly, any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, dia nampiavana ireo fiteny tsy mifankahazo hatramin'izay hatramin'ny faravan'ny tilikamony Babely. Dia ny fanahy masina nilatsaka no nampiavana kazary nifankahazo teny ireo fiteny pirenena 500 samihafa izay nanatrika teo. Fomba amin'ny fanahy masina mantsy mampiavana. Ary moa tsy tahaka izany koa nataon'i Jesosy Kristy, raha tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy, mba hampiavana ny olona amin'Andriamanitra ary hampiavana ny olona samy olona raha teo ihany koa. Izy ny fihavanantsika satria efa nampiray antsika roa tota ho ny soratra masina. Riavako malala. Ary izao tenin'Andriamanitra izao nilanja ny fihavanana eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Averina sy anterina trano fa ny fihavanana anatiny aloha, ny fifandraisana anatiny aloha no lahara-pahamehana izay vao niany ivelany. Mitodika amintsika samy mpiray finoana zany, manahoana ny fifandraisantsika atao anatin'ny fiangonana hahafahantsika mifandray amin'ny fiangonana hafa tahaka atsika. Manahoana ny fifandraisantsika amin'ny mpianakavy finoana samy kristianina hahafahantsika mifandray amin'ny hafa akoatra ny kristianina na ny tsy mino mihitsy azy. Ary zavatra lehibe riavako malala izay fanontaniana sy tokony ho valintsika dia ny hoe isika indrindra ho antsika malagasy dia malaza amin'ilay antsoina hoe maty vao raha malala. Raha hiala eto amin'ity tany ity ny vatana mangatsika anao, raha hiala eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao, inona ny lova apetraka ao ho an'ny taranaka faramandimby ny amin'izay nataonao sy ny amin'izay hahatsiarovanao anao eto amin'izao tontolo izao. So dia mandrakariva mantsy riavako malala ka tsy nitondra fihavanana teto, ka fihavanana manahoana no tediavinao any an-danitra rahatr'izay. Be dia be riavako malala ny olona no rava fihavanana ety amin'ity zao tontolo izao ity, rava amin'ny fihavanan'ny ankonana, rava amin'ny fihavanan'ny fianakaviana, ary mampalahelo fa rava koa aza ny fihavanan'ny fiangonana, kanefa mitady ny fihavanana amin'Andriamanitra. Fihavanana manahoana no tediavintsika amin'Andriamanitra kanefa isika sarotra ampihavanana. Riavako malala mazava ny fampianaran'i Jesosy Kristy fa raha ianao anatitra ny fanatitra ao amin'ny alitara ho izy ny mahatsiaro fa manana ady amin'ny rahalanao, apetrao aloha
ny fanatitra ao dia ataovy izay havananao amin'ny rahalanao rehefa izay indray vao anatitra ny fanatitra ianao. Asa fanay masina mampiavana ka tea hita atsika rehetra hiavana izy mba ho fiangonana iray araka ny teny soratra masina hoe iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra raha teo. Fa zavatra faharoa rehavako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny fanay masina dia mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Ny fanay masina dia mampitodika amin'Andriamanitra. Eo amin'ilay ady goavana, eo anatrehan'ny Midianita sy ny Amalekita sy ireo zanaky ny atsinanana dia asehon'ity tenin'Andriamanitra ity fa Andriamanitra ireriany no aro sy toky ary fiadiana ho an'ny Israely. Zany ny antony nangatahany Gideona famantarana tamin'Andriamanitra, famantarana izay makasika ilay volon'ondry teny an-tanana. Anehoany zany rehavako malala fa tsy Gideona no hiady amin'ireo fahavalo goavana ireo, tsy Gideona no handeha hanohitra ny Amalekita sy ny Midianita, ary ihany koa aseho mazava fa tsy ireo vahoaka izay novoriana teo ireo koa aza no handeha hiady hanohatra ny Midiana sy ny Amalekita, fa Andriamanitra izay tompony ady mihitsy, Andriamanitra mihitsy no handray ny ady. Ka aseho amin'ity famantarana ity fa Andriamanitra mahavita azy izy, Andriamanitra tompony hery izy, Andriamanitra momba ny vahoaka izy. Tatsika nery avako malala raha mamaky mitoy an'ity soratra masina ity tsika eo amin'ny 9 eo amin'ny toko 7 dia hitatsika fa ireo vahoaka izay navory dia noroana naverina nodindray. Fa hoy ny voalaza manao hoe ary koa Jehovah tamin'ny Gideona, 2 zany, maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra amin'ny Midiana eo an-tanany aho, fa andao ireare amiko ny Israely ka hanao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Arak'izany rehavako malala dia aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana indroa miantaona ireto fa Andriamanitra mihitsy no miantso sy mifidy an'i Gideona mba hampandresy ny zanak'Israely eo anatrehan'ny reto fahavalo goavana reto. Efa nanao famantarana raha teo Andriamanitra tamin'ny Gideona, hitatsika eo amin'ny toko 9 manontolo zany ny amin'izay niantsona azy raha i Gideona marina ny voantsona tsia. Dia indro misy famantarana indray anehoana fa omba azy Andriamanitra. Rehavako malala marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izay ambarany manao hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angino. Eo anoloan'ny ady hatrehan'ny mpino, eo anoloan'ny fahavalo goavana atao mampivarahontsana sy mampitanondrika, tsy maintsy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika, tsy maintsy mahatoky an'Andriamanitra ilay momba sy mitantana mampahery ny vahoakany isika. Zany ane rehavaka no hitatsika ao amin'ny Jaona toko 15 izay naseho teo amin'ny Jaona toko 15 fa raha tonga amin'ny mpananatra izay irayko aminareo avy amin'ny ray ho Jesoa dia ny fanahy famarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, izy ny vavolombelona hanambara. Midika zany fa ny fanay masina mihitsy no manambara an'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka. Ary rehefa mamaky isika ary amin'ny bokony Kolosiana toko 1 dia hitatsika any fa tena fomba sy fanao ny manontany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny zavatra anankiray. Hoy ny voalaza ao amin'ny Kolosiana toko 1 ny 7 manao hoe ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsatra mivavaka sy mangatako anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Rehavako malala inona ary no ady atrehantsika ankehitriny? Iza no fahavalo manafika antsika ankehitriny? Nahoana isika no tsy hitoky sy hitodika amin'Andriamanitra ilay hery sy fiarovana mafy ho antsika? Nahoana isika no tsy ahatsiary fa Andriamanitra marina no mampandresy antsika,
Andriamanitra marina no momba antsika, ary Andriamanitra marina no maneho ny heriny lehibe eo amintsika. Eo anatrehan'ny toejava misy ankehitriny ary avako malala, aoka atoky an'i Kristy, ilay Kristy izay vonona hiady ho antsika, efa nandresy ny zavatra rehetra, ka miteny tamintsika manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ny anjara biriky ny fanahy masina eto zany dia nibitsika ao anatin'ny fontsika mba hahatonga antsika hitodika amin'izany Andriamanitra mpamonjy sy lehibe izany. Raha fehezina ary ny tenin'Andriamanitra ry avako malala, dia mampahatsiaro antsika indray maka indray ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana ity tenin'Andriamanitra ity. Ny fanahy masina dia tsy mandalo fotsiny, ny fanahy masina dia tsy miseho amin'ny endrika tsy hita maso fotsiny, fa miasa mahery, ary ny asany dia hita mivangana sy azo tsapahitanana eo amin'ny fiainan'ny ankohonana, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena sy izao tontolo izao mihitsy. Engane izao tontolo izao izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao hitodika amin'ilay Andriamanitra marina izay ambara ny soratra masina. Fa ho an'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Misaotra anao zarina fa tsy naveninao ana, za tena sitraka ao toko mazoana niso. Ivavaka isika ry avako. Andriamanitra misaotra anao zahay ilay fanahy masina mibitsika aminay, ilay fanahy masina miteny aminay ka manome anay ny sitraponao. Misaotra anao Tompo ny amin'ny fahazavan-tsaina
nomeny ny teninao ahafahanay mandray ny amin'izay tokony ho fifandraisanay amin'ny manodidina anay, hanehoanay fihavanana ary ny fifandraisanay aminao Andriamanitra hanehoanay fahatokiny. Amin'ity andro anio ity Tompo no hanavozanay ny fanoratenanay indray eo anatrianao, ka vonona izahay tsy ho irakiraka sy hanompo anao fotsiny, fa vonona ihany koa hampanjaka ny fihavanana, ny fiombonana eo anivon'ny mpiara-belona aminay. Vonona izay Tompo hamitrana fihavanana eo anivon'ny mpiara-mivavaka, ny samy fiangonana, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'izay manana olana aminay izay takiny ny teninao raha teo. Fa vonona ihany koa izay Tompo raha sitraka aho ny anantona no avinay rehetra sy ny adinay indrindra aminao Andriamanitra velona sy mahery. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra miasa ka tsy mba mitarejetra no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mitariana izan andani tuju elija izalazani tenina hanavanani sitraka. Vavaka izay Andriamanitra ho amin'ny fiangonanao, ny fiangonana kristiana, indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ary mba mahazo mianta aminao zay dia mivavaka manokana ho amin'ny fitandremana la réunion izay misy anay. Tompo, vangio isa-pitandremana ny fiangonanao mba hahajoro tsara ho tempolo masinao tokoa, ary indrindra Tompo, manoloana izao krizy sy toejava misy iainana ankehitriny-zao, ampaherezo ny fiangonanao ary ampivonoany Andriamanitra hahiatrika ny fanarenana ny fiainam-piangonana eo anoloan'ny fahabangana, eo anoloan'ny tsy fahampiana, eo anoloan'izay toejavatra nisy ny ainanay teo. Mino izay fa tsy mandao na mahafoy anay ianao, fa Andriamanitra efa niteny hoe aza matahotra na mivadim-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho, dia matoky izahay fa miaraka amin'ny fiangonana ianao. Da io manokana Tompo ny ambaratongan-drafitra ao anatin'ny fiangonana, da io ny foibe FJKM, da io ny synodam-paritany tsiraray avy, da io ny président synodaly rehetra, da io ny mpitandrina izay mikely aina fatratra ho amin'ny fitoriana filazantsaranao, ireo evanjelistra sy katekista samihafa entinay ambavaka eo anatrianao, ho fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra nezany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ampairatu izan azanan maitani ni zavamagaganan awamini lalalasun. Mivavaka izay Andriamanitra ho any izao tontolo izao sy ny firenena rehetra eo aminy. Efa natoky anao hatramin'ny voalohany izay fa any Jehovah ny tany sy ny mponina eo aminy izao rehetra izao dia anao avokoa. Koa manoloana ny trangana retina
izay miseho eo anivon'ity tontolo izay mora misento sy malahelo ity, no ametrahanay ny ady tsy ho anay ihany fa ho an'izao tontolo izao mihitsy eo anatrehanao. Ianao nefa miteny moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va, ianao no iankinanay sy ametrahanay ny adinay rehetra. Isaoranay ianao ny amin'izay efa nataonao, fa mbola ankininay aminao no avinay rehetra. Amin'izao ora sy fotoana izao, izao vanim-potoana atrehanay izao, efa manomboka hivany amin'ny famahana ny olana ny firenena tsiraray avy entinay manokana eo aminao, ny amin'izay hahafahana mametraka paikady laminasa fandaharam-potoana, ny amin'izay hivoana sy hanarena ny fiainana andavanandro ny mponina, ny fiainana andavanandro ny vahoaka, ny fiainana andavanandro ny isa-tokantrano, ny fiatrehana ny asa ho amin'ny mpiasa, ny fianarana ho amin'ny mpianatra, ny adidy aman'andraikitra sy asa mandrara, ankininay anatrehanao zany, anampy sy ampaherin'ny rehetra ianao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampianaro izany uti tokony tenina ka hankatony didina anaky ho tapaina. Andriamanitra aminao no anankinanay ny adinay, ka mitondra ireo rehetra manana vetsovetso-po sy etaeta-panahy eo anatrehanao zahay. Ianao ilay efa niteny hoe ianareo miasa fatratra sy mavesatretana, mankanesa ity amiko izao amin'ny ianareo fitsarana. Ianao no ametrahanay ny vavaka sy ny fisenton'ny fony tsiraray avy ao anatin'izao vavaka mangina asandratry ny isa-tokantrano isam-batan'olona izao. Andriamanitra Andriamanitra avy petraka ianao fa iva fijery, ary ny tananao tsy fohy fa mahavonjy, koa izany no anankinanay, izany vavaka sandratry ny mpanomponao tsiraray avy izany eo anatrehanao. Fa maro ny fiombonanay, dia iombonanay ny vavaka izay efa nampianarinao anay fa izay manao hoe: Rainay ho izay ny an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay izay hanina saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hevitra, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iasany fanaina matanterao amina, ampiorina ao anatina izay lazany tenena. Raisan'ny finoana riavako any tso-dranomasina izay tonoana sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fiadanana anay ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mampifinoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavana anay ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.
tana ikarakana misy rano velona fa Jesosy andonana manome fianana velona mijetilisa itani ay tetunda paradisa marubelu efa voaisa andray lova masina emikambana milino amipifaliambe kami ubini manenu takani ranube amikuvi avukua timisi tumpusi palukukua emirazana irai tukua ipunina ujunare dia ho an'Andriamanitra irerianany amin'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.